Faly miarabantsika tsirairay avin-drehitra tsy tia lahady maraina fa ena amin'ny roapolo ny volana May ity misaotra an'Andriamanitra isika fa nomeny izao herinandro vaovao fa ny maneho ny fahasoavany sy ny famonjam-pony amintsika ary ny heriny indray mahagaga. Iriko fa mba hitondra zava-tsoa anao ny izao herinandro izao ary koa hitombo hery sy hitombo fahasalamana ny tsy salama, hitombo haretsaina ihany koa ny mpianatra ary koa hitombo fahalalana sy fahatokinan'Andriamanitra isika. Alohan'ny dirantsika ny hamofonena an'io dia hivavaka isika. Anay tsara indrisan-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay ny amin'ny fitahiana lehibe izay omenao anay an'ity maraina ity. Totranao ihany koa izay amoaky zava-tsoa anay tsirairay avy amitenena rehefa vonikainao anao izay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonenantsika androany dia manao hoe ny Antony Manosika Hankatoa. Alaina amin'ny Jaona voalohany toko 5:7 manao hoe fa izao ny fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandrimantsika ny didiny sady tsy mavesatra ny didiny. Amen. Ny fitandrimana ny didin'Andriamanitra no manome voninahitra sy haja anazy eo amin'ireo voafidiny. Izany ny antony mahatonga ny fanahy rehetra izay nomen'Andriamanitra fahafaham-misaina, hanana andraikitra sy handinika ny teny sy ahafahany ihany koa mantatra an'izay takian'Andriamanitra amintsika amin'ny mahafananana izay novidiany antsika. Tokony hokatsahantsika ny fomba ahafahantsika mahatakatra ny fitakian'ny teniny rehetra, ny fomba ahafahantsika manome voninahitra lehibe kokoa an'ilay Andriamanitsika izay tompoitsika noho ny amin'ny famoronana sy ny fanavotana dia ny fanehoana amin'ireo mponiny lanitra sy ny tontolo tsy lavo ary ny olombelona lavo fa mankatoa ny lalàna isika dia ilay didy izay mifehy ny fitondram-panjakany. Ilaintsika ny mianatra ampahazotoana mba hananantsika fahalalana mikasika ny lalàn'Andriamanitra. Ahoana moa nahatonga antsika ho mpankatoa raha toa ka tsy takatsika ny lalàna izay mandrindra ny fitondram-panjakan'Andriamanitra? Rehefa izay dia sokafo ny baibolinao ary dinio izay rehetra manazava anao mahakasika ny fitsipik'Andriamanitra ary rehefa hitanao ny hoe izao no lazain'ny ilay Jehova dia aoka tsy hanontany ny hevitra olombelona fa mankatoava amin'ny mpifaliana ninona sandan'izany. Amin'izany no hitoeran'ny fitahian'i Jehova aminao. Atao mibavaka matetika ny hoe Tompo, inona no asainao ataoko? Inona amin'izay ataoko no manao tsinotsinona ny fitsipikao? Moa ve misy zavatra ataoko izay ametrahako ny hery miasa mangina avy amiko eo amin'ny laharan'ny fahavalo? Moa ve ahako maneho tsy firayana manoloana ny didin'Andriamanitra? Moa ve vonona nitondra ny ziogan'i Kristy ahako ary hilanja ny enta-mavesatra ary ho mpiara-miasa aminy? Moa ve ahako mitady fialan-tsiny tsy hankatoavana ny izao no lazain'i Jehova? Ary moa ve aho mankahatra ny loza amin'ny fanaovany tsinontsina ny fankatoavana ny fitsipika izay voalazan'i Jehova mazava noho ny tsy fahafoizako hoe hisaraka amin'izao tontolo izao? Izany rehetra izany dia afaka apetraka ao anatin'ny vavaka, miantoraha eo amin'Andriamanitra ary lazao hoe Tompo, atolotro ho anao ny tenako. Izany no any azoko atao, tsy hita ho mpandika ny lalànao anie aho satria hametraka eo amin'ny laharan'ny fahavalo izany. Dia iriko tokoa raha amin'izao maraina izao hanosika antsika hankatoan'Andriamanitra ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra ary ihany koa hanosika antsika ihany koa hanokana fotoana mba ahafahantsika miresaka amin'ilay Andriamanitsika mangataka aminy mba hosokafany ny zavatra rehetra manimbatsimbana ny saintsika mba tsy hipanjina ny fahamarinana. Hosokafany ihany koa izay rehetra manajamba antsika amin'ny fiainana ara-panahy mety variana amin'izao fiainana izao tsika ary handrisika antsika hipanjina ny zavatra tsara lavitra noho ny zavatra hitantsika sy hanometsika fanantenana any amin'ny ho avy. Amen. Riranay tsara indrisan-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny teninao izay omenao an'izay maraina izao. Misaotra ihany koa
noho ny fitiavanao lehibe sady mahagaga, dia ny tao-manao ny mba hitandremanay ny didinao. Tsy misy manana tombontsoa anatin'izany raha tsy izay ihany, satria mitondra anay ho amin'ny fahamarinana izany, mitondra anay hankatoa ihany koa, ary mitondra anay halalanao bebe kokoa, satria manambara ihany koa ny lalam-panomenana izay tolotrao eo aminay izany. Mety izay ianao handrotsaka ny fanahinao masina aminay tsirairay avy, ary mba hanoro lalana anay sy hankahery anay, ary koa ilaza aminay izay tokony ho angatahanay amin'ray, ka mba ho amin'ny fahendrenany sy ho amin'ny fanetretena tanteraka ny vavaka izay asandratra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.